Oampitomboino aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jésus-Christ mpamonjy atsika, dia miarahaba atsika fiangonana mahatratra ity alahady voalohany amin'ny volana Septambra ity, ny alahady 7 Septambra, zay alahady faharoa ambin'ny folo manaraka ny Trinité. Iainantsika lohahevitra vaovao ato amin'ny sany fiangonana Jésus-Christ Madagascar dia le manao hoe Velomin'ny finoany ny mpino. Manasantsika fiangonana rehetra ary tsangana izao hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny fiarahana mamaky ny Romanina 1:10, ny 7:30 hatramin'ny 9:30 farany. Rehefa miara-mahita isika dia araka mamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe endreny alalin'ny aren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany sy ny fitsarany tsy hay talany ary ny lalany tsy azo fantarina, fa iza no nalalan'ny sain'i Jehova ary iza no mpanolotsaina azy, na iza no nanome azy aloha hamaliny azy indray, fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy, sady izy koa no antony, izy ene no memboninahitra mandrakizay. Amen. Ny hira voalohany ao amin'ny firana fanampiny ny 1 sy ny 9. Voninahitra anao ray zanaka fanahy masino, fa ianao tokoa no niavian'izao zavatra rehetra izao, ianao no miazona azy satria ianao no antony. Manolotra zany voninahitra zany
hoanao mandrakizay izahay. Ka indreto mijoro izay, mitsangana izay mino anao, hitory anao, anambara anao lay tompon'ny finoanay sy mpanefa azy, hanatitra fanatim-piderana, hanatitra fanatim-pisaorana hoanao Andriamanitra aty amin'ny tranonao, anefa mino anao izahay. Ianao no mpanao anay, ianao no mpahary anay, ianao no mitondra anay Andriamanitro. Ary nininna mitranga eo amin'ny fiainanay, ekenay fa ianao no manao izany, ianao no mandahatra izany. Na izao afanay miditra ny tranonao, natratraranay ty androany ity, Andriamanitro, dia tsisy avy aminay zany fa ianao ihany no antony. Koa meteza handray anay ianao Andriamanitra tomponay io, fantatrao fa mpanota izahay. Mandà mandrakariva anao Andriamanitra, mandany Jésus-Christ zanakao, mandà ny asan'ny fanahy masina pampahery anay izay, any ka maty ny finoana aty anatinay. Tsy tena marina amin'ny finoana izay, manao ampahazarana ihany ny fivavahana, ny fanatonana anao amin'ny tony toerana itony, amin'ny tony tranonao, amin'ny fiangonana. Eny fa na izay ainanay amin'ny mahafiangonana anay, any anatin'ny sampana sy fikambanana masina rehetra aty anatin'ny fiangonana aza, dia ampahazarana ihany ka anaonao foana izahay. Tsy manaiky ny teninao izay, mifona Tompo, mamelany elokay. Fantatray fa Andriamanitra ianao, tsy mba olona ka hitahiry fahatezerana mandrakizay, fa miaino ny fitalaonay ianao, miaino ny fangatanay ianao, mandray ny fifonanay ianao. Satria fitiavana mandrakizay no efa nambaranao, hitiavanao anay, zany no amparetanao ny famindram-po ho anay, sady avelanao eloka no avaozinao ny fananao Andriamanitra ty anatinay, mba azonay hery indray atrehanay ny toy ny fiainanay. Misaotra Tomponay eo, ny fananao any tarika anay, mandritra izao fanompoampivavahana tanterana izao voninahitra aho, Andriamanitra Tomponay. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia ho iraitsika mialohan'ny vavaka sy ny vakiteny ny hira fahatelo ambinipolo amby zato, ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Oh,
iombona amin'ny vavakantsika riavana. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokitisy mpamonjy anay ianao. Misaotra anao ny amin'izao ora sarobidy izao, izay andrenesanay ny vaky ny soratra masina. Fanay masino meloava lalana ny famakina ny teninao, ka io ny mpanomponao izay nofidinao hamaky ny soratra masina. Apahirato ny masony, tendreno ny lelany, ahaizany mamaky ny soratra izay voasoratra. Ny mpanomponao izay hitory sy hanambara ny sitraponao Andriamanitra, ny fanainao masina izay efa ao anatiny ahafahany manambara ny sitraponao indray ny amin'ity andro anio ity, ka ny teny izay ho ambarany tsy verina foana aminao Andriamanitra raha tsy efa ambinina sy nahatanteraka ny asanao. Ndreto ary izay vahoakanao, mangetaeta fatratra ny sitraponao Andriamanitra, lay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Meo anay Jesosy ny sofina mahay miaina, ny fonay Diovy tany lonaka ny rin'ny teninao. Ka ny teninao ane, anapaka ty anatinay, ka moa avy zato eny tsy anapahataperana. Mitenena ary Jesosy araka ny fombanao, fa vonona iainonao izay. Mianaranao Jesosy Kristy no fanay mangataka sy manao ny vavaka. Amen. Hamaky ny soratra masina isika riavana, fanikena taloha dia ao bokin'ny Genesisy toko 5:20, andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'ny Tompo, rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny teny Jehova tamin'ny fahitana ka nanao hoe: aza matahotra ry Abrahama, izany ho ampinganao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Ary hoy Abrahama: Jehova Tompo, inona no omenao ahy? Fa izaho mandroso fahanterana nefa tsy manan-janaka, ary ny ho tompony ahy dia ilay Eliezera avy any Damaskosy. Ary hoy koa Abrahama: indro izaho tsy nomenao farahandimby, ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no handovahy. Ary indro ny teny Jehova tonga taminy hoe: tsy handovanao izany, fa izay ateraka ao dia izy no handovanao. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ny lay izy ka nanao hoe: jereo angeny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao, dia hoy izy taminy: ho tahaka izany ny taranakao. Ary nino an Jehova izy, ka dia nisainy ho fahamarinany izany. Toy izantsika ho amin'ny filazany tsara ny Jesosy Kristy araka Jaona toko 7, raisiny amin'ny 5:5-7, hajanona amin'ny 5:1-7, amin'ny anaran'ny Tompo hatrany. Jesosy nandre fa efa niroahiny raha lehilahy, ary efa nahita azy izy dia nanao hoe: mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namalika nanao hoe: iza moa no izy Tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy: efa nahita azy ianao, sady izay miresaka aminao zao no izy. Ary hoy izy: Tompoko, mino aho. Dia niankohaka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesosy: ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy noho nandre izany dia nanao taminy hoe: zay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy: raha jamba ianareo dia tsy ho nanan-keloka, nefa hoy ianareo ankehitriny: mahiratra zahay, dia tsy afaka ny helokareo. Tanana amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 4, andiny voalohany ka hatramin'ny 2:20. Inona ary no lazaintsika ho efa azon'ny Abrahama razantsika ara-nofo? Fa raha asa no nanamarinana ny Abrahama dia misy ireharehany any, nefa tsy amin'Andriamanitra. Fa ahoana hoy soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra
ka dia ny saina ho fahamarinana zany. Ary ho an'izay miasa dia tsy sainao fahasoavana ny karama fa ho trosa. Fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoany no isaina ho fahamarinana. Dia arak'izany koa ny ilazany Davida fa sambatra ny olona izay isain'Andriamanitra fahamarinana tsy amin'ny asa, hoe sambatra izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany, sambatra izay olona tsy isain'i Jehovah eloka. Koa izany fahasambarana izany moa any voafora ihany va sa any tsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana no nisaina ho fahamarinan'i Abrahama. Ary ahoana no nanisany izany? Tamin'izy efa voafora va? Sa fon'izy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory, fa fon'izy tsy mbola voafora. Ary ny famorana izay famantarana dia noraisiny ho tomboka asain'ny fahamarinana tamin'ny finoana izay nananany fon'izy tsy mbola voafora, mba ho rain'ny olona rehetra izay mino izy, na dia ny tsy voafora aza, mba isaina ho an'ny reny ny fahamarinana. Ary ho rain'ny voafora dia tsy izay voafora ihany, fa izay mandeha araka ny dian'ny finoan'i Abrahama razantsika koa, izay nananany fony izy tsy mbola voafora. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia hitsangana isika ny andinin'ny fahatelo amin'ny hira teo no ndeha iraitsika. Petraka ny fiangonana, hivavaka isika, hafanao sy atanjaho ny finoana ianao, Jesosy, fa ianao ihany lay mazava tokana, ianao no fanilon'ny tongotray, fanazavana ny lalanay, ary amin'ny alalan'ny teninao izay voarakitra ao anatin'ny soratra masina ihany koa no andraisanay finoana. Amin'ny alalan'ny toroteny sy ny teninao Kristy, mitenena, miaino izay olonao, ny anaranao tomponay. Amen. Ao amin'ny filazantsara araka ny Jauna toko 5 ka ny andininy 5:30 hatramin'ny andininy 1:70 no andraisantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra ry havana amin'izao fisantaratsika ny lohahevitra vaovao iainantsika amin'ity volana septambra ity, manao hoe velon'ny finoany ny mpino, velon'ny finoany ny mpino. Raha raisina ry havana zany hevitra izany, zany lohahevitra izany dia zao: ny olona zay mandeha amin'ny fahamarinana no atao hoe velon'ny finoana. Inona ny fahamarinana? Ny fahamarinana ry havana dia zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ihany. Andriamanitra marina, ny avy amin'Andriamanitra ihany no marina. Ary izany no nilazana tao amin'ny boky ny fiandohana teo, na ny boky ny Genesisy. Ary mino an Jehova izy, ary nino an Jehova izy ka dia nisaina
ho fahamarinany izany. Ny fiainana amin'ny fahamarinana rehetra dia isaina ho finoana. Ity filazantsara araka ny Jaona 7:5-7 hatramin'ny 1:1 ity riavana dia mitantara ny nanadinany Jesosy ny finoan'ilay jamba zay nositraniny rehefa nosetrasetraina izy. Ary eo anatin'izany riavana no ahatsiarovantsika fa Jesosy dia manadina ny olona fanao ny manadina olona io. Tsy ilay olana no ametrahan'ny fanontaniana fa ilay olona mihitsy no adininy ny amin'ny finony. Mampahatsiaro antsika ihany koa izany ny amin'ny nanadinany Jesosy Kristy ny mpianatra teny ambony lakana na sambokely rehefa nahery ny tafio-drivotra nanonja ny ranomasina fanontaniana no nasetrin'i Jesosy, manadina azy Jesosy, aiza ny finoana. Dia izany riavana no hitariana ny saitsika ety ampanomboana izany loha-hevitra izany fa ho avy ene ny tompo e. Ho avy Jesosy Kristy izay tompon'ny finoana sy mpanefa azy. Hahita finoana amiko va, hahita finoana aminao va, hahita finoana amin'ny fiangonana va Jesosy. Araka ny fanambarako tery ampanomboana tery hoe tena miaina amin'ny tenin'Andriamanitra marina ve ny olona rehetra zay efa nandre ny tenin'Andriamanitra indrindra fa ny fiangonana zay ambara fa manantsofina entina miaino hiaino zay lazainy fanahy amin'ny mahafiangonana azy. Fa raha manatanteraka izay lazainy soratra masina isika riavana anao da hoe mandeha araka ny fahamarinana ka ambara fa velony finoana. Rehefa mandray isika atao anatin'izao soratra masina izao dia hafatra telo no ahasikasiny izao soratra masina izao. Zany olona velony finoana izany na ny kristianina velona amin'ny finoana izany, voalohany zay hitatsika ato dia manambara izany, manonona izany eo ambavany tahaka ny nataon'ilay jamba rehefa noroany izy. Araka efa nilazaiko teo, rehefa noroan'ireo nisetrasetra azy izy Jesosy, nandrefa noroahina raha lehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao, raha lehilahy namaly ka nanao hoe iza moa no izy tompoko, mba hinoko azy. Zay maneho zany riavana fangetahitany zany satria tsy mbola fantany lay zanak'Andriamanitra, lay Jesosy zay naneho ny asany mba hinony azy. Fa nony amin'io asany Jesosy io riavana zay mampahatsiaro atsika mandrakariva lay tenin'ny soratra masina ho halany olona ianareo nony amiko rehefa mandray an Jesosy Kristy ny olona dia halany olona dia zao noroahina zao. Mafy zany riavana kanefa manontany manadina anao Jesosy nen'ilay jamba nositraniny eto dia ny fandroahana azy tsy ho eo amin'ny fiarahamonina noho ny fanambarany an'ilay Jesosy aloha. Misy zany riavana, misy eny ny olona mba mitory an'izany Jesosy zany ihany, manambara ny Jesosy ihany, fa tsy mbola fantany tahaka an'izao ambaran'ny soratra masina izao. Fa rehefa nifandray am Jesosy, nifampiresaka am Jesosy tsara lay jamba eto, dia nahafantatra fa io Jesosy io
izy lay zanak'Andriamanitra, Jesosy lay zanak'Andriamanitra. Ka itenenany teo ambavany hoe fa hoy izy, tompoko mino aho, mino aho. Ary dia naneo ny finony an'Andriamanitra izy, naneo ny finony an' Jesosy Kristy izy manaja azy, niankohaka teo anatriany Jesosy Kristy izy. Ry havana malala, ho antsika rehetra zay efa isan'ny fiangonana, efa nandreny amin'ny Jesosy Kristy isika, efa nahita ny Jesosy Kristy isika, ny maso na ny tanana andraisantsika azy dia ny finontsika an'io Jesosy Kristy io. Antsika manokana ry havana malala dia manonona ny amin'izany efa nandraisantsika ny Jesosy Kristy zany, ny finoantsika ny Jesosy Kristy indrindra rehefa amin'ny fotoana ny fandraisana ho mpandray fanasany tompo zay misy any amin'ny isam-piangonana izany isan-taona ary tsy vitsy no raisina ho mpandray fanasany tompo, dia samy manonona n'izany teny zany hoe izaho ranona dia manaiky marina sy mino fa Jesosy no tompoko sy mpamonjy ahy. Noho i Jesosy efa nanao ny asany tamintsika, izy nampahiratra n'ilay jamba. Dia tarika atsika zany ry havana, tsy ho kivy manoloana zay mety ho fahasarotana amin'ny fanarahana ny tompo. Araka nefa nambarako teo hoe manadina atsika izy, manadina atsika, manontany atsika izy, ndrao ny fandroahan'ny olona na ny fankahalan'ny olona no mahatonga atsika ho azo ny fiemorana ka tsy hanara-dia an' Jesosy Kristy. Fa tsy ny amin'izany ihany na fandroahana zany moa no hitantsika eto, fa misy eo amin'ny endrika samihafa ry havana lay tafio-drivotra sy ondran-dranomasina mahery eo amin'ny fiainantsika. Dia zao asy hoy mandrakariva fa mino an' Jesosy Kristy isika, mino an' Jesosy Kristy isika ka tsy voaozongozona ny amin'ny sedra-piainana rehetra isika. Jesosy no efa nanambara tamintsika fa ety amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izaho efa naharesy izao tontolo zao, minoa fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Tsy vitsy any ry havana ny kristiana rehefa tojo zava-manahirana tokoa, zavatsarotra, resy kivy, eny mialan-darana aza, miala eo anivon'ny fiangonana, misy zany. Antsika rehetra zay manaraka izao Fanompoampivavahana zao, asa hoy fa velon'ny finoana ianao, ambarao eo ambavanao, ny fanekenao azy fa izy no tompo, tahaka ny nataon'ity jamba ity. Aza zay olana no tany saina, fa ambarao hoe Jesosy no tompo. Manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra, Jesosy ihany no afaka mamonjy atsika ao anatin'ireo zavatsarotra iainantsika. Aza miala ny dikan'izany, aza miala amin'ny Jesosy Kristy ry fiangonana ho atsika kristianina, ho atsika mihitsy zany afatra zany, fiangonana kristianina maneran-tany. Asy hoy ny finoantsika, manaova fanekam-pinoana tahaka ny nataon'ny mpanompon'Andriamanitra eto hoe mino aho. Iza no inona? Lay zanak'Andriamanitra. Iza no zanak'Andriamanitra? Jesosy Kristy, lay maneho ny asany eo amin'ny fiainantsika. Fa tsy zany ihany ry havana no hafatra zay ambaran'ny soratra masina eto, nanehoany olona ny anehoana ny olona ny amin'izany fahavelomana amin'ny finoana izany, fa taomina isika hiaina ao anatin'ny fahatahorana any tompontsika. Taomina hiaina ao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra isika,
fa mitsara atsika izy, mandinika atsika izy. Zany nahatonga ny laza tery ampanomboany tery aloha tery hoe raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany izy, raha ho avy izy hitsara. Fa izany no ambaran'ny soratra masina eo amin'ny 9:7 ary hoy Jesosy, ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Inona ry havana no tian'i Jesosy-Kristy ambara ao anatin'izany? Misy tokoa ry havana ao anatin'ny fiangonana zay lazaina fa efa nahitany mazava, saingy zao ny olona zay ambara fa efa nahitany mazava mahafantatra ny soratra masina nefa tsy miaina araka ny soratra masina na manda mandrakariva ny didin'Andriamanitra. Fa misy anefa ny olona zay tao anatin'ny fahajambana tanteraka tahaka ity ambaran'ny soratra masina ity, tsy nahalala an'izany Jesosy-Kristy zany mihitsy teo amin'ny fiainany, saingy rehefa nifanehatra na nifanena tamin'i Jesosy-Kristy dia tonga mahiratra. Ho aniza ny afatra ho atsika tokony hatahotra isika ry havana, isika fiangonana mihitsy, isika fiangonana kristianina zay efa nahita ny Jesosy-Kristy. Fa izy ilay nanambara tery ambony tery, nanambara ny tenany izy. Hoy Jesosy, efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao zao no izy. Araka nambarako teo hoe tsika ne manonona an'izany, manonona ny vavaka nampianaran'i Jesosy-Kristy isika, manonona fanekena an'io Jesosy-Kristy io isika. Saingy zao tsy miaina ny sitrapon'Andriamanitra isika, tsy miaina ny tenin'i Jesosy-Kristy isika. Sarotsika rehefa nany ao amin'ny soratra masinao raha nalambara ilay nanatrika an Jesosy-Kristy naneo ny asany ka nitenenan'io hoe sambatra ny reny zay mitondra anao, ny kibo zay nitoeranao. Fa vao maika sambatra ozy izy zay mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mankato azy. Jesosy efa tenin'Andriamanitra efa nanambarany amin'io Jesosy io, izy no henoy. Fa tena mihaino an Jesosy-Kristy tokoa ve ny fiangonana? Mihaino an Jesosy-Kristy marina ve ny fiangonana? Zany rehefa nanoela zany hoe andao isika hiainany amin'ny fahatahorana, inona ny tokony hampatahotra atsika? Hitsara antsika Jesosy, mitsara ny finoantsika azy io Jesosy-Kristy io. Araka ny teny ao amin'ny toriteny nataon'i Jesosy any amin'ny Matthieu 7 ombika any amin'ny 9:20 any hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko ny hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko. Rehefa toizana ry havana zany teny zany, misy fitsaranao, misy fitsaranao zay nitenenany fa tsy fantatra akory ianao. Ny mpitoriteny no lazaina voalohany amin'izany fa efa naminany tamin'ny anaranao izay. Ny mpitoriteny rehetra tsy ny mpitandrina ihany fa nizaniza mitory ny tenin'Andriamanitra. Ny mpiandry voalaza ao anatin'izany tokony hatahotra isika ry havana, isika manana anjara fanompona. Eny, ny fiangonana mihitsy aza satria efa nanao asa lehibe tamin'ny anarany hoe zay mino any asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany azy izy. Tena mahavita ny olona, saingy fiafenana, fanafenany zavatra no naovana ny asan'Andriamanitra. Mazava ny tenin'i Jesosy, tsy fantatra akory ianao, miala amiko ry mpanao meloka. Tsy fantatra akory ianao haty zay. Zany rehefa nano hitomana atsika. Araka nambarako tery am-panomboana tery hoe mandeha araka ny fahamarinana amin'izany finoana izany isika. Efa jamba tokoa, saingy efa nahiratra ka miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy isika intsony no velona fa Kristy no velona ao amintsika, ao anatintsika ao. Fa ny fahatelo farany ry havana zay manamafy ny amin'izany fanazavana zany any dia zao, aza miatsara velatsy ary miala ao anatin'ny fiatsaram-belatsy
zany olona velona amin'ny finoana izany, tena miaina amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny 7 sy ny 170 eo riavana ny fanondrona ny fariseo, ary ny fariseo sasany izay teo aminy noho nandre izany dia nanao taminy hoe izahay kova mba jamba, te hanamary tena, mahay soratra masina. Fantatsika tsara riavana fa zany fariseo zany olona mahay soratra masina zany, raha tao mahitsy mahay ny sitrapon'Andriamanitra zany, saingy miatsara velatsy, tsy manatanteraka zay lazainy tenin'Andriamanitra izy. Eo amin'ny fizarana faharoa no nanambara hoe tokony atahotra ny olona, fa eto riavana dia izay tokony ho atahorantsika mihitsy no lazainy soratra masina eto hoe aza miatsara velatsy ary. Fa Jesosy mihitsy no manambara eto hoe raha jamba ianareo dia tsy homelo, tsy manan-keloka ianareo. Nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izay, ianao mahiratra, ianao mahalala ny mazava, mahalala ny sitrapon'Andriamanitra, nefa tsy manatanteraka, mpiatsara velatsy no dikan'izany. Ry fiangonana ho antsika kristianina rehetra mandre zao afatra izao, aoka isika tena hijoro handeha amin'ny fahamarinana, asehoy fa tena mino an Jesosy Kristy isika nambara teo. Ambara eo amin'ny vavanao zany fa amin'ny fono inona azona fahamarinana, amin'ny vavanao anekena azona famonjena, dia matahora fa handalo fitsarana isika, hadinina amin'ny ofinotsika io isika. Dia ny ety isika dia efa miaina izany fanadinana zany, adininy ny tompo hatrany hatrany isika, mba tsy ho amin'ny fotoana farany atreantsika ny fitsarana vao hanenina isika mianakavy, ko aza miatsara velatsy ary isika, fa asehoy fa tena mino ianao, mino ny fanavotan'i Jesosy Kristy, olona efa novonjeny ianao. Dia angatao Jesosy hanampy ianao, hanampy atsika zay manantsofina nentina ny aino, azotsika miaina zay lazainy fanahy amintsika fiangonana. Ho azy reriany ny voninahitra. Amen. Ny andininy faharoa amin'ny hira fanampy ny fahenina riavana no ndeha ho iraitsika izao. Ivavaka isika. Tompon'ny finoana ianao Jesosy, dia kolokoloinao zany finoana izany hitombo hatrany hatrany, ary dia nampahafantarina anay tamin'ity androany ity fa mila maneho zany finoana izany hatrany hatrany zay amin'ny fanambaram-pinoana amin'ny vavanay, fanekena eo amin'ny molotray aloha fa ianao no tomponay. Mino anao zahay Jesosy, dia mivavaka aminao, manompo anao, manompo ny teninao Andriamanitra izahay, manompo anao zay
amin'ny fankatoavana zay lazainy teninao izahay, iainanay amin'ny fahatahorana tokoa satria ho tsarainao izany ny finoana izany zay naseho teo fa adinina amin'izany izahay, mandeha araka ny fahamarinana tokoa ve izay, miaina ny soratra masina sy zay lazainy teninao izahay. Taomina zay mba hanana ny fanatahotra, ndreo mamita tena mandany andro mifakanesana any amin'ny tempoly, any amin'ny fiangonana, mandany vola mankarena nefa ho lavina. Fa hay manao izany ho amin'ny fisehoana ivelany izay fa tsy amin'ny finoana akory. Ny finoana ihany anefa no hanamarinana anay. Tsy tianao zay ho piatsara velatsy tahaka ny fariseo, miatsara velatsy mba mahay soratra masina ihany kanefa tsy manatanteraka zay lazainy soratra masina, mandany sitrapon'Andriamanitra. Nangataka izay ny anoratanao ao am-ponay ny didinao sy ny fitsipokao Andriamanitra, mba ho ankamaminay ny teninao Andriamanitra, mba ho velona tokoa izahay. Fa ny marina amin'ny finoana ihany izany no ho velona, satria raha mitoetra ao anatinay ny teny sy zay rehetra efa renay hatramin'ny voalohany toetra ao aminao zanaka izay toetra ao aminao ray, fiainana mandrakizay zano teny fikasanao Andriamanitra ho anay fiangonana miavaka, satria ho amin'izany famonjeny zany no efa nanokananao sy nanavana ao anay. Manohy izany vavaka zany amin'ny fangatana aminao zay Tompo, angatanay ny hampitombonao ny finoanay, anamarinanao ny finoanay, ka ny fijoroany fiangonana ne anio zany finoana zany fa ianao Andriamanitra no tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Fa ianao tokoa no niavian'izao zavatra rehetra zao, ianao no miazona azy, ianao no antony, ianao no memboninaitra ianao, ka ny herinao zay efa nanafanao anay tsirairay avy ka tonga fiangonana, izany no hery hiasa eo anivon'ny fiangonana, hiaro ny fiangonana amin'ny zava-dratsy rehetra, dia ny fiangonana zay manonona ny anaranao Tompo, mba hiala amin'ny faharatsiana rehetra ny izahay, na toy inona ny hoendrika isehoany zany faharatsiana zany. Angatanay amin'ny anaranao Jésus-Christ, arovy ny fiangonanao mba ho fiangonana marina sy masina, tsy misy pentimpentina Andriamanitra. Ny mpianakavy ny finoana rehetra miara-mivavaka eo anivon'ny fiangonana, hiaina amin'ny fahamarinanao Andriamanitra. Fa izay dia tsy miala amin'ny mahavahoaka malagasy anay, fianarana ho an'ny mino izahay, ho vavolombelona any amin'ny misy anay rehetra zay alehanay ihany zay. Angatanay Tompo ny hanamarinanao anay ao anatin'izany. Jereo ty firenenay ity mivavaka ho an'ny mpitondra sy ny tompona ndraikitra isa-tsokajiny izay. Andriamanitra, reny koa ne ka mino anao hoe arovi ny finoany, amarino ny finoany mba tsy handany fahamarinana. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no angatanay ny vavakay, ary sitrakay ny ombona amin'izay efa nampianarinao anay manao hoe Réalisation ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao mety an-tany tahaka ny lanitra, omeo anay io ny hanatsaza ho anay, ary mamelany eo kay tahaka ny nalalay sy melotra aminay, ary tonganay amin'ny fakapana amanafanay amin'ny gratsy, anao ny fanjakana Spia ary ny voninay karamangak'izay. Amen. Ny finoana ry havana avy amin'ny toroteny, ny toroteny avy amin'ny tenin'ny Kristina, ndray finoana avy amin'ny toroteny isika andeha hanambara ny finoantsika eo mpitsanganana amin'ny fanonoanantsika ny fanekemponoana apostolika manao hoe: mino an'Andriamanitra raisy toa mpanon lanitra sy ny tany aho,
ary minoan'i Jésus-Christ zanan'ilay tokana tompontsika zay notorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virginy nijalana napaka aby ny tokolato noombona tamin'ny hazo fijaliana matka nalevina nidina tamin'ny fena tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo kavanan'Andriamanitra resto avy any mieviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao ny fiangonan'olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrak'izay amen. Amarana izao fotoana izao isika ry havana eo am-pitsanganana nanaovantsika ny hira fa 5/100 amin'ny firana fifoazana ny andininy fahatelo sy ny andininy fahaefatra aoka hitsangana ny fiangonana. Raison'ny finoana ry havana ny tsodrano zay atolotry ny tompo ho anareo fa ho tanterahany aminao izany manao hoe ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninainy mandrak'izay eo amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo ho aminareo rehetra izay ao amin'ny Kristy ny fiadanana. Amen. Petrary havana vavaka mangina isika isaotra an'Andriamanitra. Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary ny fiadanana ho ety ambony tany ho an'ny olona ankasitrahana. Ho an'Andriamanitra iririany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.